Tetikasa roa lehibe momba ny rano, fanadiovana sy fidiovana vatsian'ny fanjakana Amerikanina vola mitetina $540 amin'ny alalan'ny sampadraraha Amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena USAID no natomboka androany dia ny rano maharitra sy ny diosera. Haritra 5 taona ny faharetan'ireo tetikasa roa lehibe ireo ary faritra maro no azo tombotsoa amin'izany. Mbola fanadihadiana hoentiny miaro volatsiferana sy Praste Nilson hatrany. Mitentina $530 ny famatsim-bola atokan'ny fanjakana Amerikanina amin'ny alalan'ny sampandraraha Amerikanina misahana ny fampandrosoana iraisam-pirenena na ny USAID anatanterahana ny tetikasa rano maharitra faritra 7 dia Vatovavy, Fitovinany, Sofia, Betsboka, Anosy, Androy ary Atsimo Atsinanana no isitraka ny tombotsoa amin'ny fisitrahana rano fisotro madio avy amin'ity tetikasa rano maharitra ity. Ny tetikasa diosera kosa no hiasa amin'ny sehatry ny fanadiovana sy ny fidiovana, mitentina $40 ny teti-bola tokany USAID anatanterahany ity tetikasa ity ka tanan-dehibe 3 dia Mahajanga, Toamasina ary Fianaratsoa no isitraka izany. Haritra 5 taona ny faharetan'ireo tetikasa izay natomboka tamin'ny fomba ofisialy androan'ireo. These USAID projects will directly address the challenge. Ireo tetikasan'ny USAID ireo dia hanampy mivantana Madagasikara hiatrika ny fanampy izay misy eto amintsika amin'ny resaka rano sy ny fanadiovana satria ny atao tanisa dia 500 mponina eto Madagasikara dia tsy manana tsy misitraka rano fisotro madio ary mihoatra ny 100 no tsy misitraka tolotra mikasika ny fanadiovana. Ireo tetikasan'ny USAID ireo dia mampiseho ny fiantraikan'ny fomba fiaraha-miasa misokatra eo amin'ny fiarahamonina, ny fampiasana ny loharanon-karena na ny resources avy amin'ny sehatra tsy miankina dia miantoka ny fanomezana tombotsoa manova fiainana ho an'ny fiarahamonina tena mila rano sy tolotra mikasika ny fanadiovana. That are most in need of water and sanitation services. Olona mahery ny 2,407 no vonaina azo tombotsoa amin'ny alalan'ny reto tetikasa ireto ka ny 2,303 amin'izany no mahazo rano fisotro. Miisa 5,7 sy 1 kosa no azo tolotra fanadiovana amin'ny alalan'ny tetikasa diosera. Ny fisian'ny fotoana toy izao dia mampiseho fa mizotra mankany amin'ny fampandrosoana ny firenentsika ary ny fahatokisana sy ny fiaraha-miasa tantsoroka omen'ny mpiara-miombonantoka etona dia singanana manokana ny fanjakana Amerikanina sy ny USAID miaraka amin'ireo consortium rehetra anatanteraka ity tetikasa ity fa ao anatin'ny pakady anafainganana ny fanomezana ny malagasy ny rano fisotro madio, fanomezana ny malagasy ny fisitrahana ny fotodrafitrasa fototra eo amin'ny fanadiovana sy ny fidiovana no tanterahasika ankehitriny ary dia fanambara teo fa nisan'ny mampiavaka ireto tetikasa anankiroa reto dia ny fanetanana ny sehatra tsy miankina hiditra ao anatin'ny fampiasam-bola amin'izany resaka rano fanadiovana sy fidiovana izany ary fanovana ihany koa ny toe-tsaina sy ny fitondran-tenan'ireo mponina ao anatin'izany hoe mahazava-dehibe ny resaka fisitrahana rano fisotro sy ny fanadiovana ary ny fidiovana. Ireto tetikasa roa natomboka androany tetsy Anosy ireto dia mifampitohy tamin'ny tetikasa rano Osh izay no tanterahana teto Madagasikara nandritry ny 3 taona teo aloha. Manodidina ny 7 tany ho any no nisitraka rano fisotro madio avy amin'ny komuna 500 tamin'ny alalan'ny tetikasa rano Osh. Ny tetikasa rano Osh dia nifantoka tanteraka tamin'ny sehatry ny rano fisotro madio rehefa natao ny ady sisika sy ny fifampiresahana dia nisy ireto tetikasa roa rano maharitra sy diosera ireto hoy ny ministry ny rano sy ny fanadiovana ary ny fidiovana Fidiny Avy Ravokatra.